Manona ny fiadanany tompo ho amintsika tsiraray avy ary mirary ny fahatsarana rehetra avy amin'Andriamanitra sy ny fitahiana rehetra avy amin'Andriamanitra ho amintsika izay manaraka izao fandaharana izao. Ankehitriny tsika dia hiresaka manokana hatrany mahakasika an'ilay hoe ianareo no sakaizako. Manana sakaiza tsara indrindra tokoa isika araka ny fotoana izay niarahantsika tamin'ity herinandro ity dia manana izay tsika dia tsy iza fa ilay mpiandry tsara dia Jesosy Kristy izany. Raha lasana bavy malala, tsapako ary azoko antoka fa nahery isika noho ny fiarahantsika teto ary nahery isika noho ny fianarantsika sy ny fianoantsika ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe tokoa izany hoe manana mpiandry tsara, manana sakaiza tsara izany eo amin'ny fiainana, indrindra moa fa ilay Andriamanitra lehibe mihitsy, ilay namorona antsika tamin'ny alalan'ny tsy nisy ary ilay nahatonga antsika ho tonga zava-misy eto ambonin'ity tany ity no miantso antsika hoe ianareo no sakaizako. Koa aoka hifalo ny fontsika, aoka ahery isika fa manana sakaiza tsara indrindra dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ka zava-dehibe tokoa ny mifandray aminy, mifandray tsy tabaka aminy, ka ho tanteraka amintsika ny teny fikasana, ho tanteraka antsika ny fitiavany tokoa. Ankehitriny dia andro fahadimy hamarana antsika azy dia ao amin'ny Salamy 7:15 manao hoe mamelatra latabatra eo anoloako eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra dililo ny lohako ianao, ny kapoakako feno dia feno. Mampahery ity salamo ity, mampahery ity tenin'Andriamanitra ity. Izy dia mamelatra latabatra eo anoloany, eo anoloako, eo mason'ny fahavalo izay misy fahavalo. Tadio fa mandritry ny androm-piainantsika dia misy hery roa mifanandrana, misy fahavalo dia ny devoly izany ary ny tena olana ihany koa dia mety misy fiarahamonina ampiasan'ny devoly, mety misy olona ampiasan'ny devoly izay olona tsy mino an'Andriamanitra, tsy manaraka an'Andriamanitra. Ka tamin'ny andro fahaefatra dia nianatra izany isika hoe ny aoka ny feon'Andriamanitra ihany no henoantsika satria izany no ampahery antsika. Fa misy feo be dia be mety tsy ampahery antsika, mety hitarika antsika anaty fakoviana, alaviro ireny fa tsy hitondra antsika ho amin'ny fanantenana sy ny fiadanana. Ilay hoe mamelatra latabatra, inona izany? Latabatra ahoana? Ny tiana lazaina, ny tiany Davida lazaina tao anatin'izy io dia aseho sary an-tsaina amintsika Andriamanitra izay mikarakara antsika, mikarakara anao, aseho sary an-tsaina amintsika ao anatin'io izany fa ilay Andriamanitra dia mikarakara antsika. Be dia be ny fitahiana izay omen'Andriamanitra aisanao. Vao mifoha isika dia mahazo rivotra madio, mahazo rano. Eritrereto hoe ao anatin'ny 2 segondra na 2 minitra na 15 segondra tsy misy rivotra ho aisintsika. Ka izany no tokony hiderahantsika an'Andriamanitra, hitokiantsika an'Andriamanitra. Amin'ny andro mangatsika raha tsy misy ny masoandro, raha mangeta entsika tsy misy ny rano, efa nianarantsika izany. Tena zava-dehibe ilay hoe mamelatra latabatra, mamelatra latabatra, mamelatra latabatra. Midika fa Andriamanitra dia mikarakara antsika, manomeza ilayntsika io Andriamanitra antsika io. Ary eo ihany koa satria misy toy izy mamelatra latabatra eo anoloako, eo mason'ny fahavaloko ianao. Izany hoe ilay Andriamanitra izany mikarakara antsika amin'izay rehetra ilayntsika. Eo anivon'ny herin'ilay ratsy tsy mamela antsika ho irery izy, tsy mamela antsika hiady rery izy, fa manampy antsika izy. Ka zava-dehibe ny fatokiantsika an'Andriamanitra, zava-dehibe ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra raha lasana bava malala. Satria rehefa mankatoa ilay tenin'Andriamanitra isika dia tena manampy antsika amin'ny lafiny rehetra izy. Lehibe loatra io Andriamanitra io, fantany ny mahasoa antsika. Miady isan'andro amin'ny Satana isika, vokatra hery mifanandrana izay ary voadidin'ny olona izay
tsy matahotra an'Andriamanitra na hoe tsy mino an'Andriamanitra, miandany amin'ilay ratsy, olona zay tsy manan'Andriamanitra nefa tadio fa omen'Andriamanitra atsika ny fahasoavany. Araka ilay voalaza ao amin'ny Korinthiana 2:12 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, nefa hoy izy tamiko, ampy ho anao ny fahasoavako. Ampy ho antsika ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Raha lasaina am-pafy malala, na dia eo aza ny toe-java misy misafotofoto eo amin'ny fiainantsika. Olana maro samihafa tsy araky ny eritrerintsika. Amin'ny maha-olombelona indraindray mety ho kivy isika, mety ho ketraka isika. Asa kivy, asa ketraka. Fa manana sakaiza tsara indrindra isika. Dia Jesosy Kristy ilay niantso antsika hoe ianao no sakaizako. Ianareo no sakaizako. Andao atoky azy. Andao hiantehatra aminy ka ny fiainantsika, ny fandrintsika, ny etaetantsika, ny tanjona zay tiatsika hotratrarina, apetratsika eo am-pelantanany fa manampy atsika izy, miaro atsika izy, ary izy dia mahalala ny hevitra hiverina atsika, dia hevitra hitondra atsika ho an'ny fiadanana fa tsy loza. Ka takian'Andriamanitra ny itokitsika izany teniny izany. Itokitsika aminy tanteraka, ifikirantsika aminy tadio fa sakaiza tsara indrindra izy, sakaiza mora antsoina amin'ny andro rehetra izy, amin'ny fotoana rehetra izy dia mamaly atsika. Koa raiso ho tombontsoa manokana izany, raiso ho zava-dehibe eo amin'ny fiainanao izany. Hitanao ny fomba manokana ny Tompo, ary hitady ianao ka hita azy, ary rehefa miantso azy ianao, hamaly anao izy, ary ampahery anao izy, ampitoetra ny fahasoavany ao aminao sy ny ankonanao izy. Ny fiadanan'ny Tompo ho tononona aminao hatrany. Andesika hiaraka hivavaka amaranantsika izao fotoana izao. Andriamanitra, misaotra anao noho ny amin'izany teny mampahery izany, teny mitondra fanantenana izany, teny mitarika anay hibanjina anao, mitarika anay hiantehitra ny tanteraka aminao. Andriamanitra, mamelany alokay, avelao ny fahadisoanay, ny fahotanay tamin'ny lasa rehetra, fa ankehitriny dia tsy hanana fisalasalana izahay, hiantehitra aminao, hifikitra aminao, hifandray tsy tapaka aminao, na amin'ny alalan'ny vavaka na amin'ny alalany famakina ny teninao, satria izany no azonay fiadanana ao anaty. Eny, na dia mety mandalo fitsapana maro samihafa azy izahay, dia azonay antoka fa ianao dia tsy mamelana io irery, fa eo anilanay mandrakariva ka hanome anay ny fanantenana. Mitahiny tokantrano tsiraray avy mba hita fity aminao, mba atsapa izany famonjena avy aminao izany, atsapa izany fanavotana avy aminao izany, ka ny tokantrano izay nanaraka ity fandarana iteny dia tokantrano anjakan'ny fahasoavanao sy ny fahatsarana rehetra avy aminao. Koa hisaraka vetivety izahay no hisaraka, fa ny fahasoavanao sy ny fiadananao ny ho aminay tsiraray avy, amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.